Hitombo aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alady fasivy manaraka ny Trinité anio ry havako. Lohahevitra izay banjintsika dia mbola ny lohahevitra mahazatra antsika manao hoe mifampahery ny mino, mifampahery ny mino. Ny salamo voalahatra zao no entintsika idera an'Andriamanitra. Dia hitsangana ny fiangonana ry havako. Iderany tompontsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka misombotra dia misombotra arona, izay mitsororoka molontongotra akanjony tahaka ny ando anirmona izay milatsaka amin'ny tenimbodry ziona. Fa voadidin'i Jehova eo amin'ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Vavaka ry havako. Andriamanitra naitsy any an-danitro. Andriamanitra ilay manome aina vaovao anay isan'andro. Andriamanitra ilay manome tombom-pahavelomana ho anay isan'andro san'andro. Andriamanitra ilay mampahery anay isan'andro amin'ny alalanao fanahy masina. Ilay Andriamanitra niran'i Jesosy Kristy ho ao anatinay. Ianao Andriamanitra ilay mitantana ny fiainanay isan'andro san'andro. Ary izany fitantananao izany indrindra no nataony fanahy masina taminay indray tamin'izao maraina izao
ka dia notantahana no eto amin'ny tranonao zahay. Iderankalaza ame voninahitra ny naranao masina, ahafahanay ahazo hoaina vaovao indray raha hiatrika ny herinandro zahay. Koa ny fampivavahana rehetra tanterahana eto ary Tompo, dia raisy hoanitra kasitrahana io masonao zany, ary dia atonga nay olona mahery ka afaka ampahery ny hafa koa. Zany ny favaka ataonay amin'ny naranao Jesoa. Amen. Petraka ny fiangonana riavako. Andriamanitra riavako dia tsy mitsahatra miteny isanandro isanandro, ary dia miteny amintsika koa izy amin'izao an'io izao amin'ny alalan'ny sitrapony ity no tanterahantsika indray. Hoy ny soratra masina manao hoe mifampitondrazay mavesatra, ary aoka izany no ahatanteraka ny lalàn'i Kristy. Amen. Ndesika ifony eo anatrehan'ny Tompo ry havako amin'ny alalan'ny vavaka izao. Andriamanitro, araka ny teninao, sitraponao, dia tokony na tsy maintsy fampitondra ny mavesatra izahay. Satria maro ny zavatsarotra izay zakainy namanay, zakainay koa, fa indrisy fa atao tsy mba mahatsiaro ny namanay izahay.
indrisy aza fa tsy mahatsiarinao Jesosy Kristy koa lay efa nampanatenanay fa iary tondra aminay izany mavesatra eo aminay izany fa mimokomoko rery amin'ny fiainanay izay mandeha samy rery samy maka ho azy tsy te hifangaroaro amin'ny hafa tsy sitraponao anefa izany ka hifonanay eto anatrehanao fa nandeha tamin'ny herin'ny tenana ihany izahay ko raha reraka izay dia mitady hery hafa tsy ao aminao Andriamanitra noho izany Tompo dia mifony eto anatrehanao izahay mivaly eto anatrehanao izahay fa amin'ny sisa rehetra dia hiaraka aminao izahay ianao Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany ny fiainanay ary indrindra raha manarika izao fampofafana izao dia mba olona madio tokoa izahay eo anatrehanao satria mino fa ho avelanao Jesosy Kristy ny elokay izany fa afaka atao amin'ny narinao Jesosy amen. Andriamanitra tsy mitahiry heloka tokoa ry havako ny Andriamanitsika fa mamela heloka isan'andro izy rehefa mibebaka marina tokoa isika ko mitsangana izao raiso ny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Hoy ny soratra masina ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesany intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha ary olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro avozoko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy soraty mahatoky sy mariny ireo tenireo voavelany elokareo noho ny anaranomasina midy rany Tompo. Alleluia, amen. Vela heloka ary havako dia samy manambara ny finoany eo anatrehany namany sy eo anatrehan'Andriamanitra
koa andeha ny fanikempinoana larina fahatelo ao amin'ny liturjia zao no iarahantsika miredona mafy manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha-indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miovaomaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Faly miarabany ankizy sy ny tanora amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsangana ianareo hanao ny hira ary tsy hipetraka raha tsy vita ny vavaka. Hivavaka isika. Jesosy, fotoana ankafizin'ireto ankizy sy tanora ny 5 minitra natokanao azy ireo. Misaotra Jesosy noho izany ary mifanahy masinao anie, ampahery anay mba hifampaherezanay. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay ny vavaka. Amen. Ny andin-tsoratra masina ifampizarantsika ankizy tanora dia izay hita ao amin'ny Mpanjaka voalohany, toko 17 ny andiny 17. Ovakitsika manontolo izany mba azotsika tsara ny tantara. Mpanjaka voalohany, toko 17 ny andiny 17 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hoy Elia taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izay nolazainao izany. Nefa anaovy mofo kely ihany ao aloha ka ento ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny ankonanao koa. Amen. Ny lohahevitra horaisitsika amin'izany dia hoe aza matahotra, tanterao ny tenin'Andriamanitra. Ry ankizy sy tanora ao amin'ny Tompo, ny tantara mitranga dia tamin'ny fotoana tena sarotra, tao anatin'ny fahasahiranana, noana ny olona tena nijaly. Nitsidika vehivavy mpitondra tena iray Elia mpaminany, izany hoe vehivavy efa maty vady, ary ny mpaminany dia toy ny hoe mpitandrina na koa olona mpitory filazantsara raha amin'izao fotoana. Dia nangataky Elia mpaminany hoe hanamboary mofo kely ao aloha, dia hoy ilay vehivavy, lafarinina kely sy menaka kely sisany ao ho an'ny mianaka. Raha lany ireo dia tsy misy tsony miandry fahafatesana izahay. Nefa hoy Elia taminy, aza matahotra fa hanaovy mofo kely ihany ao aloha, fa tsy ho lany ny lafarinina, tsy ho ritra ny menaka mandra-pahatonga ny orana. Dia nitanteran'ilay vehivavy rankizy tanora izay nolazain'ilay mpaminany. Ka tsy lany tokoa ny lafarinina sy ny menaka mandra-pahatonga ny fotoana ny orana
vokatra. Dia toy izany koa ankizy sy tanora. Ny fiainana mandritra amin'ny fialan-tsasatra dia mety hahatonga antsika eritreritra hoe tsy ampy ny zavatra ilaina, lehibe tsy misy atao mihitsy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika, aza matahotra. Dia telo ny tiana ampaitsahivina amintsika ankizy sy tanora. Voalohany matokia ny tenin'Andriamanitra, tsy mandiso fanantenananao ny Tompo. Faharoa, mankatoava, mahaiza manome na kely aza ny ao am-pelantanana, ny Tompo no ampitombo izany. Mandraisa anjara amin'ny rakitra soa, manolora fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora toanao, fa misy sahirana noho ianao any. Fahatelo, mampiasa ny fotoam-pialan-tsasatra anaovana ny tsara, mbola manam-potoana kely sika izao, mianara zavatra hafa, mivavaha, manampiny hafa, dia ataovy aloha ny raharaha vao milalao. Ry ankizy tanora, ny Tompo tsy mandao. Raha manaraka ny teniny isika dia hitantsika ny fitahiany, tahaka ilay vehivavy sy ny zanany natoky ny tenin'Andriamanitra. Aza matahotra fa miaraka amintsika ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Jesosy, miteny ianao dia miaino izahay. Miaino izahay dia mankatoa anao. Ianao Jesosy hitahiry ny fampianaranao, aty anatinay mba hifampahirizanay. Misaotra iray eo. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izay efa nomenao tombonandro havelomana andrenesana ny teninao. Ny fanahinao masina anie hiasa ao amin'ny mpamaky ny teny sy hitari-dalana, ahafahany mamaky ny teninao amin'ny fahatokisana sy fahasahiana ary indrindra amin'ny finoana. Ny tondra ny afatrao, ianao nametraka ny teny ao am-bavany ka nisitraka ao ihany no ambarany. Ny vahoakanao izay mihena ho tany lona ankitsirian'ny teninao. Ka sy io ny fon'ny mpino tsirairay mba hifampahirezany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky sian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny mpanjaka. Mpanjaka voalohany, toko 7:10, ny 10:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niainga izy ka nakany Zarefata. Ary noho nibita eo am-bavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo. Ary niantso azy Elia ka nanao hoe, masiny ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba ho sotroako. Ary noho nilasa nakira vehivavy, dia niantso azy Elia ka nanao hoe, masiny ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran-tanan'ila ao amin'ny barika, sy dilily kely foana ao amin'ny tavoara. Ary makatapaka azy roa aho izao, ka hiditra ao hanamboatra ireo hoaninay mianaka, dia ho faty izahay. Fa hoy Elia taminy, aza matahotra, fa andeha miditra, ka manaova araka izany lasainao izany. Nefa hanaovy mofo kely ihany aho aloha, ka ento ety amiko. Ary rehefa izany, dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika,
ary tsy ho ritra ny dilo ilao amin'ny tafoara mandra-piaviny ny andro andatsahany Jehovah ranonorana amin'ny tany. Dia nandeha rahavehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Elia, ary izy sy rahavehivavy mba ny ankonany dia nanaky ho an'ny elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika, ary tsy ritra ny dilo tao amin'ny tafoara araka ny tenin'ny Jehovah izay nampilasainy an'i Elia. Hotohisantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka. Lioka 5 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 5:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galilia sy Jodia ary tamin'ny Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba hasitranany. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa, ka nitady izay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetsahany vahoaka, dia niakatra teo an-tampon-trano ka nanesorany ny tafo tanimanga dia nampidiny ny raha lehilahy mba ny fandriany ho eo avovoan'ny olona dia teo anatrehany Jesosy. Ary rahitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy raha lehilahy voavela ny elokao. Fa ny mpanorandalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity? Iza no mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nafantatra ny eritreriny dia namaly ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, izao milaza aminao hoe mitsangana dia betan fandrianao ary modia ny an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nabetany fandriany, dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loha-olona mba ny fiangonana rehetra ny fidy olona amin'ny namany mba irahana hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy ankany Antiokia, dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny raha lehilahy. Ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loha-olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia. Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny mampitabataba anareo ka mamadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny fidy olona irahana akaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay manao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Dia nirahanay Joda sy Silasy sady ilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Dia nifadianareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zava-kendaina sy ny fijangajangana. Raha mahatandro tena hifady izany ianareo dia ho soa, veloma ianareo. Amen.
rehefa namalala ao amin'ny tompo tsy hitsahatra hitombo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fampahirezany fanamasina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana hafatra ao antsika ry havako amin'ity ity dia araka ny voalahatra ao amin'ny Lioka. Ny Lioka 5:7 mitsahatra eo amin'ny 420 izay voavakina dio sy mazava teo. Ny bokin'ny Lioka ry havako araka ny nandahara ny mpandinika azy raha nandalina izany tenin'Andriamanitra izany dia voasokajy eo amin'ny antsoina hoe bokim-bavaka, filazantsara-mbavaka izay ijoroany Lioka vavolombelona ny amin'ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Fa izany Jesosy izany mialohan'ny asana dia mivavaka izy. Rehefa ko malala tsy misy vavaka azo asandratra eo anatrehan'ny tompo anefa raha tsy ao anatin'ny olona ny finoana. Raha tsy ao anatin'ny olona ny finoana. Tarafitsika izany eo mivavaka nampianaran'ny tompo eo amin'ny Lioka 6:20. Tarafitsika koa izany amin'ny famahanan'i Jesosy ireo olona tsy omby 5,000. Hitantsika koa izany eo amin'ny Lioka 10:10 mitsahatra eo amin'ny 7:70 moa no misy izany fa Jesosy mivavaka manandra-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra ary vokatr'izany vavaka arai-pinoana izany no antanterahana fahagagana maro araka nataon'i Jesosy. Fa hitantsika koa raha ny finoan'ny mpianatra ny jerena, ny mpianatra naharitra ny vavaka niaraka tamin'i Jesosy raha nandeha tany an-tendrombohitra nivavaka izy mialohan'ny fanenjehana azy. Jesosy niova taretany an-tendrombohitra. Hitantsika izany eo amin'ny Lioka 7:7 eo misahatra eny amin'ny 9:30. Jesosy mivavaka fa ny mpianany amin'ity dia naharitra ny vavaka niaraka taminy vokatra ny finoana izay tao anatiny. Finoana avokoa izany rehetra izany ry havako. Ary isika rehetra izay manam-pinoana koa dia tsy maintsy mivavaka isan'andro isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Lioka 5:7 mitsahatra ny 9:20 dia Jesosy nampianatra tamin'ny toerana anankiray ary io Jesosy nampianatra io dia efa nandrasana fatratra mihitsy. Ary rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra io niaino tsara tsika sady namaky koa teo dia efa niainga tany amin'ny toerana maro samihafa ireo fariseo sy mpanorandalàna ireo niandry fatratra any Jesosy ny amin'izao fampianarana tanterahany izao. Niandry fatratra. Ary dia tsy ny fariseo sy mpanorandalàna ihany moa fa vahoaka be no nifanizana tao anaty trano mba hiaino izany Jesosy izany. Izao anefa ry havako ny tokony tsaroantsika rehefa mamaky ity tenin'Andriamanitra isika fa tsy ny haino an' Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy ireo fa ny haino an' Jesosy mba handrangitra ny sainy. Handrangitra ny sainy. Ary koa ny haino an' Jesosy mba hamandrika azy. Ireo fariseo sy mpanorandalàna izay tonga teo anatrehan'i Jesosy ary ireo mihitsy ny tena nanoloana azy teo. Tamin'izany fotoan'izany indrindra no tonga reto manam-pinoana nitondra marary ny paralysisa ary dia rehefa tsy nahita hevitra tamin'ny idirana ao amin'ny efitrano eo amin'i Jesosy dia ny tafitrano norobahana ary dia nampidinina avy any an-tafitrano ilay marary ny paralysisa. Izany zava-misy eo ry havako. Andeha ho averintsika any amin'ny fiarahamonina any ny saintsika tsy maninona ty am-piangonana koa aza fa eo amin'ny fanatonana ny tompo kay dia misakana maro samihafa izay tsy maintsy lalovana ahatongavana eo aminy eo. Izao anefa ny finoana dia mandrava izany sakana izany. Izay no afatra ao antsika ny havako amin'ity voalohany ity. Ny finoana ao anaty dia mandrava izany sakana maro samihafa izany. Andeha ho jerentsika ireo karazana sakana ireo eto amin'ity soratra masina ity sy ampiarintsika avy hatrany any amin'ny fiarahamonina izay misy antsika any.
hitantsika fa mety ho sakana tsy hahafahana manatona an'andriamanitra eto ny fahalemena io marary ny paralysisy io zany raha tsy nanana finoana tao anatiny dia sakana tsy hanatona an'andriamanitra ny fahalemena ny aretina fa sakana tsy hahafahana manatona an'andriamanitra koa zany eo satria Jesosy dia nidodininy olona maro sady tao anaty efitra ny rindrina efatra raha ny amin'ny fiarahamonina misy antsika any zany dia ny tamboho ny alika masika sakana ny tafitrano sakana ihany koa tsy hahafahan'ny olona miditra mihitsy amin'ny rindrina maro samihafa satria misy grille de protection ho isika feno bara vy ny trano sakana zany raha apetraka any amin'ny fiainantsika adavanandro any no zany reha avako malalo amin'ny tompo dia mila halany zany sakana zany fa hitantsika eo amin'io tantara io ihany koa fa sakana tsy nafahana ny fandray tamin'i Jesosy akaiky teo ny sarangan'olona maro samihafa izay vory tao anefitrano mpitondra fivavahana satria zany fariseo zany mpitondra fivavahana zany mety ho sakana tsy hahafahana manatona an'andriamanitra ny mpampiana-dalàna zay mpiaraka amin'ny fariseo ihany nefa mpifandray amin'ny fanjakana amin'ny karazan-dalàna maro samihafa izay nampiarina na lalàna ara-panjakana na lalàna ara-pivavahana ny lalàna koa zany eto dia mety tsy hahafahana mifandray amin'andriamanitra no ireo lalàna maro samihafa izay apetraka eny anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny fiangonana koa dia mety tsy hahafahany sasany mifandray amin'andriamanitra ny fahantrana dia mety tsy hahafahana mifandray amin'andriamanitra koa sakana daholo zany ny fiarovana ny asany tena sa ho simba toy ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna eto izay miaro zany asany zany fatratra sa ho simba zany noho amin'ity Jesosy izay tonga ity ary zany indrindra no hatongavana izy ireo eo ny fiarovana ny vonina impanjakana dia mety ho sakana tsy hanatonan'andriamanitra ihany koa ny mpanorad-dalàna eo fa izy ireo koa eto dia miaro ny fivavahan-drazana izay tsy hahafahan'ny olona mifandray amin'andriamanitra koa sakana koa zany no zany reha avako malalo amin'ny tompo dia karazana sakana be dehibe mety tsy hahafahan'ny olona mifandray amin'andriamanitra dia afaka manontany ny tena tsika isika hoe sao dia mba sakana tsy hahafahan'ny olona manatona an'andriamanitra koa aho any amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy ihany fa ny zava-misy eto ilay marary ny paralysisa sy ireo olona ny bata azy dia tsy voasakana zany sakana rehetra izay nisy zany fa dia nihoatra izany izy ireo satria te hanatona an' Jesosy ositranina te hanatona an' Jesosy ositranina no zany ary avako milalo amin'ny tompo dia izao ampiasao ny finoana ao anatinao mba hahafahana mandrava ny sakana tsy hanatonana an' Jesosy indraindray masika dia toa mieritreritra ny fiainantsika fa mety tsara e zany nge ny resako an'ilay alika masika tamboho sy trano feno baravita eo hoe efa milamina zao efa tsy mila n'izany Jesosy zany tsony fa dia efa voaro ny fiainako indrindraindrindra moa ireo olona manana ireny mpiambina tanàna maro samihafa efa milamina tsy mila n'Andriamanitra tsy mila mifandray amin'i Jesosy tsony fa efa mety ny fiainana fa sao sakana tsy hahatonanao an'Andriamanitra izany rehetra zany fa ny finoanao ihany no hahafahanao mifandray amin'Andriamanitra ry havako malala ao amin'ny tompo no zany ary havako izay verina ho sakana dia aoka zany ho esoriny Jesosy amin'ny alalan'ny finoana ao anatinao mba hahatonga ny asanao ho fifandraisana amin'Andriamanitra ny fiaina tokantranonao ho fifandraisana amin'ny Andriamanitra ny fiainam-panomponao ho fifandraisana amin'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'ny hafa indrindra ry havako malala amin'ny tompo satria araka voalahatra ao amin'ny perikopa dia alahady natokana ho an'ny aumônerie nationale ity dia ny fifandraisana amin'ny marefo satria olona marefo tonga manatona an' Jesosy eo fifandraisana amin'ny marefo ny marary ny malemy ny mpangataka amoron-dalana ny any amponja sy ny sisa
izay tsy maintsy hifandraisany zany satria nifandray tamin'i Jesosy. Ary Jesosy isan'andro dia miara-matory amin'izy ireny eny an-dalana satria ho Jesosy hoe ny zanak'olona tsy mba manana izay indriny lohany. Eny Jesosy no matory. Miaraka amin'izy ireny Jesosy, miaraka amin'ny any am-ponjy izy, miaraka any amin'ny hôpitaly izy, eny amoron-dalana rehetra eny. Fiainan Jesosy zany tamin'izy teto ambonin'ny tany. Noho izany, raha tsy te hifandray amin'izy ireny sika fa mametraka sakana amin'ny fifandraisana amin'izany, dia tsy ho tafaray amin'i Jesosy koa. Fa toy ireo olona ireo mandranitra ny saintsika fotsiny sika rehefa mivavaka aty am-piangonana, ka miteny ilay miteny mandrakariva manao hoe tsy nisy ny raisina mihitsy ange ilay toritelin'ilay pastera tao e. Satria tsy nisy nandrangitana ny saina mba haranitra indray etrehana ny fiainana. Fa rehefa tena ao anatintsika ny finoana ka ravo zany sakan'izany, dia hiasany fanahy mandrakarivotsika niza miteny momba an'Andriamanitra, naiza toerana hitenenana momba an'Andriamanitra. Ao anatin'io andro avako dia izao, aza miandry ny sakana ho vaovao azy eo vao anatona an'i Jesosy fa misy isia amin'ny fanatonana azy. Toy ireo olona nanam-pinoana ireo dia nisisika mafy no eo amin'i Jesosy. Na dia maro aza ny sakana maro samihafa izay teo anoloany dia te anatona an'i Jesosy izy ireo, ka ny finoana tao anatiny, ny fanahy masina tao anatiny no nanery azy ireo hitady lalana anatona an'i Jesosy, hisisika hoeny amin'i Jesosy. Noho izany ary avako malala ao amin'ny Tompo dia araroty ny fotoana anatonana an'i Jesosy, aza miandriandry aniza na iza fa manatona teny zao an'i Jesosy. Fotoana mety zao araroty zany mba hanatonana azy. Faharoa ry havako, ny finoana eto araka ny hitantsika eo dia manokatra ny mason'ny hafa koa hino an'i Jesosy. Manokatra ny mason'ny hafa koa hino an'i Jesosy. Masom-panahy io resantsika eo iny. Ny finoan'ilay marary ny paralysisa sy ireo nitondra azy no lasa ivon'ity fotoana izay nampianaran'i Jesosy ity, ka nanokatra ny mason'ny apahany tamin'izy ireo hino an'i Jesosy, ary dia hitantsika fa nankalaza an'Andriamanitra izy ireo. Noho ny amin'izany fotoana lehibe izany, inona reny zava-misy ry havako? Zava-misy dia izao, marobe ny olona ny mbola saritsary ny any. Manakona an'i Jesosy tsy ho hitan'ny olona avy aty ivelany, fa sarotsaromanao Jesosy. Sarotsaromanao Jesosy, tsy ho hitan'ny olona avy aty ivelany. Indraindray aza dia mety ho fiangonana mihitsy io. Fiangonana midy lava, fiangonana tsy mamela ny olon rehetra anatona an'i Jesosy. Ary indraindray tsy ny fiangonana vatatrano ihany, fa na ny olona ao amin'ny fiangonana aza dia dosakana tsy anatona ny olon-kafa an'i Jesosy. Sory avako fa tamin'ity fotoana ity dia nisy reto olona izay nanam-pinoana anatona an'i Jesosy reto nanokatra ny mason'ny hafa mba hino an'i Jesosy. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tsy isika reto anie izany, fa olon-kafa ny ivelany ihany sany amin'ny fiangonana hafa noho ny filohantsika eo amin'ny FJKM izay. Ry havako malala, raha tsy ianao ary ilay marary ny paralysisa izay voalaza eto, dia meteza ho isan'ireo mpibata azy, ireo olona mpanao asa soa eny amin'ny fiarahamonina, ireo mpikarakara ny olona any amin'ny hôpitaly, ny any am-ponja, ny eny amoron-dalana sy ny sisa, manao asa fanampiana ho azy ireny maro samihafa. Araka ny voalaza tamin'ny 10 minitra ny sekoly teo, dia ianao ilay isan'ilay manolotra fitaovam-pianarana sy ny fanomezana maro samihafa varin'i Jesosy toy ireny zavatra rehetra ireny, mba ahafahana manokatra ny mason'ny hafa ahitan'i Jesosy.
raha manao izany ty avako ianao dia tsarovy fa tanteraka ny andininy fahinina am'roapolo amin'izao terin'andriamanitra manao hoe talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Izany ary avako malalo amin'ny tompo rehefa hiverina any amin'ny fiarahamonina misy antsika any izany sika dia singan'andriamanitra anankiray mitondra ny teniny mba hanokatra ny masom-panahin'ny olona fa tsy ho sakana amin'ny fanatonan'ny olona ny Jesoa indray ka hibahana eo ambaravarana. Tsy reny olona mpandrangitsaina fotsiny aty am-piangonana ireny noho ny amin'ny asantsika ve, noho ny amin'ny fitadiavantsika fahalalana maro samihafa ve, amin'ny fikarohana maro samihafa, fa tena ampiasa ny finoantsika marina tokoa amin'ny fanatonana an' Jesoa isan'andro. Afaka malalo amin'ny tompo atanteraka izany tenin'Andriamanitra izany anie isika eo amin'ny fiainantsika, ahafahantsika mampahery ny tenantsika, ahafahan'ny tenantsika mahery noho ny amin'Andriamanitra, noho ny amin'ny Jesoa ilay miteny amintsika isan'andro, fa ahafahantsika koa mampahery ny hafa ka tsy ny olona efa ampaherezinao isan'andro ihany no ampaherezinao fa ny hafa koa. Farandriavako dia izao, rehefa mivoaka ivelany isika amin'ny fitoriana ny filazantsara dia mahery kokoa noho ny mijanona eto isan'andro. Satria mantsy ny olona rehefa reraka dia mila mivoaka ivelany izy, izay lotsony hoe maka rivotra madio, mivoaka ny ivelany izy maka hery vaovao dia tonga indray. Ina ny tenenako izany ravako fialan-tsasatra izany izao, tsy miteny anao hoe andana miala sasatra koa toy ireo olona marobe efa tsy eto am-piangonana ankehitriny dia foana ny fiangonana, fa mampahery anao izany hoe mba mivoahany ivelany, dia rehefa mivoaka ny ivelany dia mitoro ny filazantsara toy nataon'i Jesoa, fa tsy mivoaka ny ivelany toy reto fandrosoa mpanorandalàna reto andrangitsaina fotsiny ka tsy hidira ny finoana ao anaty akory, fa mivoaka ny ivelany tsika maka hery vaovao. Atsika ny olona rehefa marary ataontsika hoe tsy ny kristianina fa ireo olona tsy mino na ireo olona minomino foana dia maka hery vaovao any akafa izy entina hampaherezany ny tenany. Tapaka azy hoe mandeha any amin'ny ary sy ary maka hery vaovao. Dia toy izany koa tsika kristianina rehefa mifankahita tava eto isan'andro sika dia mety reraka ihany, fa mba mivoaka ny velany koa mitoro ny filazantsara mampahery ny hafany, ary ny fampaherezanao ny hafany dia azahoanao hery vaovao indray iverenana ka hifampaherezantsika rehetra eto amin'ny fotoana rehetra izay iainantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika izany teny izany hasoa ny tena sy ny fanahintsika. Amen. Vavaka sika riavako, misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay nambaranao tamin'ity androany ity. Teny mampieritreritra anay izany, mampisaintsaina anay ny amin'ny finoana ao anatinay hoe manahoana tokoa moa zahay, fa sao dia izahay no sakana tsy hahafahan'ny hafa manakaiky anao, indrindra ireo marefo eny amin'ny fiarahamonina, ny be antitra, ny manankilema, ny marary, ny malemy,
mpangataka moron-dalana ny any amponja so dia sakana ny amin'izany zahay fa tamin'itian'io ity dia nampahirezinao zahay fa efa olona ilay mideranao isan'andro mankalazanao isan'andro satria mahita fahagagana eo masonao. Andriamanitra anay io afatra nomenao anay ary ny ahafahanay tsy ho sakana sy ny ahafahanay koa andravany sakana eo alohanay noho ny amin'ny finoana ao anatinay mba hanakakezanay anao Jesoa, anasitrananao ny fanahinay, ny vatanay, ny fiainanay andavanandro izay marary ny fantrana lalina izay iainanay isan'andro. Fa ny teninao koa dia laza taminay fa avy aminay izao kay no isokafa ny masom-panahin'ny hafa ahitany anao satria izahay ilay irahanao, ny irahanao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka dia ankalaza anao Andriamanitra ny olona noho ny aminay araka ny voalazany Paoly apôstôly. Tompoandriamanitra eo indreto ary izahay olom-baovao indray noho ny amin'izany teninao izany ka dia hideranao isan'andro izahay. Ankehitriny izay Tompo dia manatanteraka vavaka fangatahana lahara-pahamehana eo anatrehanao. Entina am-bavaka voalohany amin'izany ny synôda lehibe izay eo akatoka tokoa ankehitriny. Eo ny fifidianana ireo mpiandraikitra foibe, ireo birao ny mpiandraikitra foibe, eo ihany koa ny fifidianana io izay ho filoha vaovao indray hitantana ny FJKM mandritry ny efa taona manaraka indray. Indreto izay fiangonana mijoro vavolombelona ny amin'ny finoanay, ny amin'ny fitondranam-bavaka izany fotoana izany, tsy eto amin'ny fiangonana ihany fa naiza misy anay dia atsiaro izany izay mba ho voninahitra ny anaranao fa tsy sanatria hitenenany ratsy ny anaranao Andriamanitra. Vavaka izay Tompo ho an'ny iray aman-dreny mpitandrina izay miala sasatra ankehitriny izy ireo dia mampahirezina ao hatrany anie amin'ny fakanabahana indray iveriny eto amin'ny fiangonana amin'ny azakazaka maro samihafa izay tsy maintsy tanterahana amin'ny asa izay efa nifidiananao sy nanindrenao ny antsonao. Tsy izy ireo ihany fa ny vahoakanao rehetra izay tsy eto ankehitriny fa mandeha any amin'ny toerana maro samihafa any. Anarana ihany no hoe ny miala sasatra Tompo fa ny fanomponanao dia tsy misy fialan-tsasatra ka izy reny any amin'ny toerana misy azy tsiraray avy any dia hanompo anao hatrany, hideranao hatrany sy hankalazanao hatrany. Tompoandriamanitra io mivavaka koa izay ankehitriny ho an'ity firenena ity izay miatrika fivoriana goavana ankehitriny amin'ireo tompona andraiki-panjakana maro samihafa aty amin'ny faritra Afrika izay misy anay. Mino izay Tompo fa anyko ianao satria Andriamanitra ny fotoana rehetra, toerana rehetra, ny olona rehetra ary miasa amin'ny fomba rehetra. Dia mino izany izahay vahoakanao reto fa hombanao izany fotoana izany ary hitondra fandrosoana lehibe ho an'ireo firenena rehetra manatrika izany ary dia ampiseho ny voninahitrao izany fotoana izany sy ny amin'ny fotoana ho avy rehetra. Hitondram-bavaka izahay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hatsiaro izany fotoana izany koa fa tsy hifampitsikera lava eto amin'ity firenena ity izay tsy hitondra fandrosoana fa miteraka ady sy korotany anivon'ny fiarahamonina azy. Ka mba haharitra sy hiaritra ao aminao Jesosy Kristy izahay nefa koa handroso hatrany noho ny amin'ny finoana izay efa ao anatinay. Ny amin'ny fiatrehana izao herinandro izao dia arovo izahay, ambino izahay, taio izahay mba hahita avy teo masinao indray mandritra izao herinandro izay iainanay izao. Izay rehetra tsy voatononay Tompo nefa fantatrao fa mahasoa anay dia fantatrao izany ary ataonao amin'ny fiainanay mino izany izahay. Ny vavakay kosa izao dia ataonay amboara ray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaranao ny mpianatra ao fa izay manao hoe ranay izay ny an-danitra no masina ny anaranao
ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao dia tany taky ny danitra omeano izay anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelana azy hoe mieloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy no ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Amaran'izao fotoan'izao sika riavako hitsangantsika hanao ny hira voalahatra izao ary dia atolotra ny tsodrano. Izany afaliana favelonana isa tanteraka ny faniriana ka tena hoanao rira miatolotra tokony tena mba ho fanatytsitraka sady manakisy ekena ho tonga olombaova. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anareo manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho amin'ny voninahitra ny mandrakizao ny Kristy efa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy ihany no hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Petraka isika riavako hivavaka manginy izao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.